Fitoriteny toko 13. Misy fotoana ho an'ny zavatra tsirairay ary misy fotoana ho an'ny raharaha rehetra etỳ ambany lanitra. Ao ny andro hiterahana ary ao ny andro hahafatesana. Ao ny andro hambolena ary ao ny andro hanongotana ny nambolena. Ao ny andro hamonoana ary ao ny andro hanasitranana. Ao ny andro handravana ary ao ny andro hananganana. Ao ny andro hitomanina ary ao ny andro hiomehezana. Ao ny andro hisaonana ary ao ny andro handihizana. Ao ny andro hanariam-bato ary ao ny andro hanangonam-bato. Ao ny andro hamihinana ary ao ny andro hifadiana tsy hamihinana. Ao ny andro hitadiavana ary ao ny andro hahaverezana. Ao ny andro hitahirizana ary ao ny andro hanariana. Ao ny andro handrovitana ary ao ny andro hanjairana. Ao ny andro hanginana ary ao ny andro hitenenana. Ao ny andro hitiavana ary ao ny andro hankahalana. Ao ny andro hiadiana ary ao ny andro hihavanana. Inona ny soa azon'ny mpiasa amin'izay isa sarany? Efa hitako ny asa izay nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona isahiranana. Ny zavatra rehetra dia samy nataony ho mendrika amin'ny fotoanany avy. Ary ny mandrakizay dia efa nataony tao am-pony. Kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra na hatramin'ny voalohany na hatramin'ny farany. Fantatro fa tsy misy tsara amin'ny olombelona afa-tsy ny mifaly sy ny manao ny tsara raha mbola velona koa izy. Fantatro koa fa raha mihinana sy misotro ary finaritra amin'ny fisasarany rehetra ny olombelona dia fanomezan'Andriamanitra izany. Fantatro fa izay rehetra ataon'Andriamanitra dia haharitra mandrakizay. Tsy azo ampiana ary tsy azo analana izany. Ataon'Andriamanitra izany mba hahatonga ny olona hahatahotra azy. Izay atao izao dia efa natao fahiny ary izay mbola ho avy dia efa nisy fahiny ihany koa. Na dia ny efa lasa aza dia mbola tadiavan'Andriamanitra indray. Izao koa no hitako tetỳ ambany masoandro. Eo amin'ny toeran'ny fitsarana dia ao ny aratsipanahy ary eo amin'ny toeran'ny fahamarinana dia ao ihany koa ny ratsifanahy. Hoy aho anankapo, samotsarain'Andriamanitra na ny marina na ny ratsifanahy, fa samy manana ny androny avy ny raharaha rehetra sy ny asa rehetra ety. Hoy aho anankapo ny amin'ny zanak'olombelona, ny mba hizahan'Andriamanitra toetra azy izany, ka ho hitana fa raha ny tenany ihany dia biby izy. Fa izay manjo ny zanak'olombelona no manjo ny biby, mitovy ihany ny miatra amin'izy roa tonta. Fa toy ny hahafatesany indray no hahafatesany indray koa. Eny, iray ihany ny fofonaina hananan'izy rehetra. Ary tsy misy hioaran'ny olona amin'ny biby, fa samy zava-poana daholo izy ireo. Izy rehetra dia samy toerana iray ihany no alehany. Avy tamin'ny vovoka izy rehetra ary samy hiverina ho amin'ny vovoka ihany indray. Iza ny mahalala raha miakatra ho any ambony ny fanahin'olombelona ary raha midina any ambany
amin'ny tany ny fanahin'ny biby, efa hitako fa tsy misy tsara noho ny hifalian'ny olona amin'ny asany satria izany no anjarany. Fa iza ny tondra azy hiverina mba hahita izay ho avy any aorianany